Tsy mananana toy itony famantaranandro itony ny Ntaolo fahiny. Tsy nafantatra ny segondra, ny minitra na ny ora izy ireo fa ny zava-misy ny iainany andavanandro no namaritany sy nandrefesany ny fotoana. Raha fo dia fo ohatra ilay fotoana, iray segondra na ampahany segondra hoy isika mampiasa ny famantaranandro moderna, dia misy fomba fitenenana azy. Toy ny hoe indray mpimaso, miaraka amin'ny vava, na koa hoe poto izay. Mbola mampiasa ireo fandrefesana fotoana ireo ihany isika ankehitriny, fa fantatsika ve hoe amin'ny fotoana toy inona no ampiasana azy? Enoy ary ny fanazavana entin'ny profesora Soly Jean Dominique Randrianarivelo amin'ny mampampianatra malagasy azy. Raha ny mpimaso zany dia ohatratsika hoe mipika ny masosika zany hoe ny volomaso mihitsy ary zany mipika kely fotsiny dia izay le fotoana. Ohatra hoe indray ny mpimaso dia lasan'ilay mpangalatra ny finday. Zany hoe tsy voakady le fotoana fa dia tena fotoana kely. Miaraka amin'ny vava zany hoe sady miteny zany hoe hoay, ohatra izay hoay, dia tonga le loza tampoka. Voakasoko ny fiara ilay zazakely miaraka amin'ny vava hoay, tonga dia miaraka amin'izay vavako izay. Foto izay dia ohatran'le mandrora kely fotsiny hoe poa toy izay. Izany hoe fotoana tsy voakady akory rehefa vava dia aparivon'ny segondra iray mihitsy poto izay. Raha toy indray ary ka amina minitra sy ny ora ny fe-potoana resahana, dia hafa indray ny fomba fiteny. Misy ohatra ny hoe indray mitony valala, na koa hoe indray mamasa-patsa, na hoe indray mamasa-bary raha lavalava kokoa. Amina minitra ny elanelan'ireo fomba fiteny ireo. Ny zava-miseho amin'ny andavanandro foana ihany no namaritana azy. Indray mitony valala zany, ka valala tsy mahoriby kely ary mora masaka. Izany zany tsy ohatran'ny ataontsika hoe 2 minitra koa zany dia masaka le valala. Indray mitony le valala satria raha vao mihoatra an'izay indray dia may le izy, zany kely fotsiny. Dia ohatran'izay koa ny patsa, eto dia le patsa dia hoe andrahoana mihitsy satria masaka. Dia ry mitono lafatra vetivety satria zany somary lavalava totsika hoe 10-12 minitra eo patsa manko somary mafimafy izay ary mety tsy levy vavony indray mamasa patsa zany dia ataontsika hoe 10-12 minitra eo. Eo anelanelan'ny mitony valala sy ny mamasa bary. Ary farany eo amin'ilay hoe fotoana maharitra kosa 30 minitra eo araka ny fandiniany rehetra sy ny fifanekeny. Io moa dia fifanarahana daholo ny zavatra rehetra hoe mamasa bary. Ka raha ohatra zany tsika te handrefy ny hoe fotoana maharitra kokoa eo amin'ny 30 minitra dia indray mamasa bary. Dia raha adiny iray zany moa dia hoe indroa mamasa bary. Dia ohatrohatr'izay hatrany zany fa matetika aloha dia hoe eo amin'ny indroa mamasa bary eo dia efa hajanona le izy.